fiainana. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe, Mpampianatra, teneno rahalahiko mba hizara lova amiko. Amen. Lioka 12:13. Misy karazan'olona ry havana. Ny antony anatonany an'i Jesosy dia ny hitatahavan'ny tompontsoa manokana amin'ity fiainana ny tany ity. Ny tompontsoa nofo fotsiny. Tsy mahalala hoe ny mahatonga an'i Jesosy nidina teto an-tany ange ny hitorony fibebahana mba ananako fiainana mandrakizay. Misy olona tsy mahatsiaro an'izay mihitsy. Tsy any amin'ny bebaka no mamaika azy, fa ny any amin'ilay hiadana ranofo eto amin'ity tany fandalovana ity. Jereny Jesosy tonga mampianatra. Jereny Jesosy to toteny amin'ny manodidina. Jereny Jesosy to tsara fanahy manodidina ary sasa miteny olona eny hatramin'ny faritra sy ny mpanolo-dalàna ary sahan'i Jesosy mihitsy manitsy hoe petsara velatsy. Jereny Jesosy mahavita mihitsy na manakorotana eo amin'ny kianjan'ny tempoly ary rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainan'ny olona dia inony diniany dia ozy ity koa zany afaka mandamina ny olana arena eo amin'ny zasy ny rahatra tapo amiko, satria za tena te anakarena be tampoka. Dia andraso izy natao mandamina ny fiainana satria toteny izy dia ampiasaina amin'izay tompontsoa manokana Jesosy. Misy kristianina te hampiasa amin'ny Jesosy amin'izay intérêt personnel ihany. Baikona Jesosy tsy maintsy ataovy ity Jesosy, aomba vao ity azone indraindray ataon'i Jesosy tokoa le izy. Fa efa miteny meloha Jesosy hoe ataoko ary io satria ianao miinsiste fa mitatesa ny vokany rehefa avy eo. Maro ny kristianina mizaka ny vokany rehefa kelikely noho ny dido, noho ny fanerenan'Andriamanitra. Andriamanitra ne be fiantrana ry havana fa taty hoe tena be famindrampo izy ary malahelo atsika. Fa rehefa be dongolokotsika aminy dia tanterahany tokoa ny sitrapontsika fa saingy izao fotsiny tandremy sao tsy mahazaka ny vokany ao aoriana ao. Eo no mahatonga antsika hanaiky ny sitrapon'Andriamanitra ry havana. Aza terenao amin'izay mahamaika anao Jesosy. Aza terena amin'ny tompontsoa personnel anao ny filany nofinao eto amin'ity tany ity, ny tompontsoa ara nofinao ny dananao tamin'izao tontolo izao. Aza terenany amin'izany Jesosy fa izy mahalala ny hevitra heverina anao, hainy manome anao rehefa fantany fa mahasoanao zany fa aza manery an'i Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Afatra lehibe atolotra antsika ry havana amin'izao faran'ny herinandro izao, izany afatra izany mba hatonga antsika hitsakotsako sy handinika tsara, heritreritra tsara ny amin'izay tokony ataontsika amin'ity fivavahantsika amin'i Jesosy Kristy ity. Sao dia fivavahana par intérêt fotsiny no angatahantsika amin'i Jesosy, fa tsy tena fivavahana azahoana fiainana mandrakizay. Raha mivavaka ianao ry havana dia manambara tahaka ny nataon'ilay mpamory rehetra manao hoe mamindrafo amiko mpanota. Izany teny fo izany hamahan'Andriamanitra olana be tabe eo amin'ny fiainanao. Tadidriva rehefa voavela ny eloko mivady ahoana ny fiainanao rehetra. Izany angatahana amin'i Jesosy fa mahay tantana ny fiainanao izy. Amen.